hevitra eo tongotrao. Somalalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenareze somalalo izai ainuchalanao kahirote Betchakawampunaya Kuambitenenareze somalalo Izahai ainuchalana Kahirote nyavyamina Itwecha betchakawampunaya Irote nyavyamina Betchakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany Zaza Bodo indray tsika zao. Efa lesona fahatelo ange zao ny ataontsika famelohan'izay aloha araka ny mahazatra dia andao ifampiarahaba-ndray. Ao ary manisa telo, isa, roa, telo. Manaona falita faona raha mahitanao manaona enao manaona tompoko salama Zaza Bodo rehetra salama koa ny olon-dehibe mahafinaritra izany ara-penatra hatrany sapata daholo famelohana anotsika ny tantara dia andao akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa afaka hiaino ny teninao. Omeo fahendreny izahay mba tsy hitabataba. Misaotra Jesosy amen. Eny ary andeha ary hanomboka ny fotoana ary tsika dia andeha ataotsika ny lohateny sy ny tsenjery. Lesona fahatelo, teraka i Jesosy zaza tsy anjery mamiko indrindry ianao Jehova o. Averina lesona fahatelo, teraka Jesosy zaza tsy anjery mamiko indrindry ianao Jehova o. Eny ary tsara be nge lesitsika amin'ity volany ity jereva nge Marisy Joseph reo afo nandeha lavitra be ange zareo reo nandeha tongotra izy nandeha tamin'ny talalana lavitra be mihitsy dia tonga tany Betlehem dia nandonondona teo amin'ny varavarana izy dia nandondona dia namotrano ilay olona dia nangataka trano ange Josefa sy Maria efa tsisy trano intsony efa feno daholo ny trano dia hoy Josefa hoe fisaka be nge ty vadiko ty mba omeo trano izy fa reraka ao ary ozy izy le tompo-trano tsy ato anatin'ity trano ty fa ary misy trano biby dia anareo mandeha tonga tamin'le trano biby zareo dia ozy izy misy toerana misy mololo dia eo ozy izy napetraka ny zazakelinareo miaraka amin'ireo biby ireo fa tsara fanany biby tsy mamono ny biby dia teraka tokoa Jesosy ilay zazakely dia nampatoriana teo ambony finanam-bilona dia ozy izy Josefa hoe Maria andao hiala sasatra fa Maria mbola nisafosafo le zazakely fa tiany be ange le zazakely dia safosafony
lohany teny tambatambaziny dia hozy izy Joseph fafy amin'izay Maria ndao alasasatra ka rakizy tamin'izay fotoana izay tany lavidavitra tany misy mpiandry ody ohatrany hafahafa be zareo maheno zavatra hafahafa ka rakizy efa naheno izy hoe izy sasakely ho teraka tsy tapitapitra izay iny nisy anjely tonga tamin'ny zareo nisy mazava be dia nisy anjely miseho dia ozy izy le anjely hoe asa matahotra fa hiteny vaovao mafaly aminareo teraka Jesosy ao an-tranomby any Betlehema dia andana jerevo any fa teraka nge Jesosy ho mpanavotra anareo jereny nisy anjely be dia be koa miseho teny amin'ny lanitra teny anjely ny hira ho an'i Jesosy dia ohatran'izao le hiran'ny anjely noe ange terao ny ray ao ambony nanome fiadanana ho izy ho anao terao ny ray ao ambony teraka Jesosy Iso zany ange ny hirandreo anjely reo nitsaoka an'Andriamanitra izy nitsaoka an' Jesosy fa beraka izy le mpiandrondry dia zao nataony andao tsika andeha jery an' Jesosy tena anterana zareo rery izy fa tonga any an-tranomby hijery an' Jesosy hisaotra an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra Jesosy ho mpanavotra ho atsika koa nge tokony hisaotra an'Andriamanitra satria nomeny Jesosy ho mpanavotra atsika tsara fanabe Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra zany tsika satria tiantsika izy dia nomeny Jesosy ho famonjena ho atsika dia izay indray zany lesika tamin'ity sabaty ity dia amin'ny heriny mbola enotsika ihany nitoy an'izay tantara izay tantara izay ho enotsika indray amin'ny heriny fa ndao faranantsika ary ny fotoana satria tiantsika Jesosy dia faranantsika amin'ny fotoana tao akambana amin'ny tanana aondrika ny loha akipony maso misaotranao izay Jesosy fa nomenao lesona tsara androany nomenao anay ny tenanao famonjenao anay ampio zahay mba ho zaza endry matoky aminao misaotra Jesosy malalo amen ndao arifanao veloma dia mifanao veloma dia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko dia amin'ny herindray zany tsika miona eny ary manahoana daholo indray ny Zaza Bodo faly miarahaba ny ankizy rehetra faly miarahaba ny dada sy neny ihany koa manahoana daholo isika dia tratry ny sabata isaorantsika Andriamanitra noho ny fikarakarana antsika foana tsy mahafoy antsika izy fa sika kosa dia andao hanandratra vavaka mba ho fiderana sy fisaorana azy akambanary ny tanana dia ondrika ny loha akipy tsara ny maso Jesosy zokonay misaotra noho ny fikarakaranao anay misaotra noho ny sabata fitsaharana izay atolotra ao anay mandrakariva dia misaotra ihany koa fa afaka mianatra ny teninao zahay dia omeo anay ny fananao mba hitarika anay atonga anay ho zaza endrim-pakato amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ilay hira voalohany indrindra nankalazana nahaterahan'i Jesosy le hira voalohany indrindra nankalazana nahaterahan'i Jesosy tsika moa rehefa tsingerin-taona tsika na anniversaire dia manana hira fanao sika neny Jesosy ary mba inona ny hira natao tamin'ny fankalazana ny anniversaire dia rehefa manaraka ny tantara sika
dia ho haintsika amin'izay hoe inona ary ny hira voalohany natao tamin'ny fankalazana ny aniverseran'i Jesosy. Fa misy teny atao tsy anjery ao amin'ny Jakoba toko voalohany 7:20. Izao ilay izy hoe ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Asiantsika fihetsika ary ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Andao hoe verina farany ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Bravo, mahay nareo. Fa zao anaraka le tantara amin'izay tsika dia mihaino tsara dia haintsika amin'izay hoe le hira nankalazana ny aniverseran'i Jesosy voalohany. Ndao ary alina miavaka tokoa any anjely rehetra any an-danitra ilay alina nahaterahan'i Jesosy. Faly sady sondriny ery izy ireo mijery an'i Jesosy teraka tao an-tranon'omby. Rehefa izy ilay norakofany marireniny tamin'ny lamba mafana iny dia nampandriny teo amin'ny finanam-bilona. Tsy afaka niangina izy ireo na dia 2 minitra monja aza. Vao avy nanolotra n'izao tontolo izao ny zanany izay fanomezana sarobidy tokoa ilay Andriamanitra ray. Vao mafaly izany tsy nisy na ray aza nefa teto ambonin'ny tany nalala ity zava-mahagaga vonseho ity. Tsy mba nisy tonga ny araban'i Jesosy ilay mpanjaka vaovao naniry ny zaran'ny fifaliany tamin'ny olona ny anjely saingy sondritory avokoa ny tao an-tanànan'i Betlehema. Tsy maintsy milaza an'izao vaovao izao amin'ny olona nefa izy ireo. Izy ary no ilazany izany tamin'io alina io ihany ny andro ny ondro ny teny anteza tendrombohitra izay tsy lavitra ny tanànan'i Betlehema ireo mpiandrondry. Nety oniresaka ny amin'ilay teny fikesan'Andriamanitra izay efa nampanina tenaina hatry ny ela ry zareo tamin'ny fotoana io. Fantany mantsy fa nampanantena andefa mpamonjy ety Andriamanitra ary mivavaka izy ireo mba ahatongavan'io mpamonjy io tsy ho ela intsony. Tapoka teo nahita hazavana mamirapiratra ireo mpiandrondry. Tsy mbola nahita zavatra mamirapiratra amin'ny alina toy izao izy ireo hatr'izay dia nandreo feo izy ireo raha niandrandra nijery. Ay, anjely ilay nazava be teo iny. Aza matahotra hoy ilay anjely fa indro laza teny somafaly aminareo fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary anareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Tsy tapitapitra izay indreo ireo anjely mamirapiratra be voninahitra amanjato nanazavany lanitra. Nanao hira tsy mbola fandren'ny mpiandrondro mihitsy ry zareo tamin'izay. Variana nijery ny anjely sy niaino hira ny reto mpiandrondry. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Fahaleoko izany ny anjely ny zarany vaovao momba ny nahaterahan'i Jesosy. Hira vokatry ny fifaliana ny mpolotra avy ao am-pony izy ireo. Hira fiderana mahafinaritra no ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra dia Jesosy no noredon'ireo anjely ireo. Io no hira Krismasy novetesina voalohany indrindra. Anio dia mbola hanao hira mikasika ny nahaterahan'i Jesosy sika ary isaotra an'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy ilay fanomezana sarobidy avy aminy. Amin'ny fofen'ny fifaliana indray ankizy namako ny arabako anakeo tratran'ity fotoana izay ny fanomezantsika ity hiaraka amin'ny herinety ny lohahevitra varaika amby folo isika izay manao hoe anjely mpitondra hafatra, anjely mpitondra hafatra. Tao anatin'izany lohahevitra izany dia manana hafatra tiana ho azy ho anao Jesosy. Izany hafatra izany rankizy dia milaza amintsika hoe tsarovy fa mivavaka amin'Andriamanitra tsika io rehefa mazoto manao hira fiderana ary izany indrindra ny fikasan'i Jesosy ho azy ianao. Ny tsy anjery dia hitantsika eo amin'ny Luka 2:10. Luka 2:10 manao hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Indro
ho lasa teny sy mahafaly ho aminareo aho dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Lioka toko 2:10 ka dia ho tanteraka amin'ny ankizy rehetra ny fikasan'i Jesosy eo am-panarahana ny tantara. Dahoary. Fantatrao ve hoe firy nisan'ny olona nankalaza ny Krismasy? Inona ny zavatra niseho ianao rehefa teraka Jesosy? Faleoko izany no lanitra manontolo rakizy. Dodiny ery ny anjely ilaza izany vaovao mahafaly izany. Mety ho toy izao angamba ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'izany Tonga ny fotoana, tonga ihany ilay fotoana teraka Jesosy ho ny anjely anankiray naneho ny hafaliana. Tsy hitanareo ve anefa fa zara raha taitra akory ny olona hoy indray ny anankiray. Mbola nitonanao fanatitra zanak'ondry ihany ny mpisorona ao amin'ny tempoly hoy ny anankiray hafa. Mino aho fa tsy fantatra izy ireo akory ny hevitra izany. Raha mba azontsika atao mantsy ny laza tamin'izy ireo fa teraka Jesosy hoy indray ny anankiray. Te hiantsoantso mafy mihitsy aho hoe manana vaovao mahafaly ho anareo izahay. Teraka amin'ny mpamonjy anareo. Fantatry ny antoko-pihiran'ny anjelany ny zavatra ho irainy vonina ny laza amin'izao tontolo izao ny momba an'i Jesosy izy ireo. Efa atombotra ny fotoana hanaovan'izy ireo amboaran-kira manokana anio alina, hihiry izy ireo anio alina. Arotsarovana izao tontolo izao mandritra ireo taona ho avy izany. Efa tonga teto amin'ity planeta fenota ity Jesosy ka teraka tahaka ny zaza nambarany tamin'izao tontolo izao izany. Nandinika ny olona tetỳ ambony tany ny anjely. Hitan'izy ireo ny mpisorona tao amin'ny tempoly. Tokony hahafantatra mikasika ny fahateran'ny mpamonjy ireo lehilahy ireo. Efa ataonany maro manko noho nilazan'ny mpaminany mikasika izany rakizy. Tsy mba nieritreritra izany akory anefa ange izy ireo rehefa nandinika ny faminanena. Tonga ihany ilay toe-javatra lehibe indrindra nandrandraina ho tonga tambonin'ny tany. Olona vitsy ihany anefa no mba nitady izany. Tsy mba nahatsiaro izany akory ireo olona tao amin'ny tempoly. Angamba tsy niraharainy akory izany. Nisy olombitsy monina tao akaikin'ny Jerosalema anefa mba nihevitra izany ihany. Tamin'ny fotoana io indrindra no nisy mpiandro ny vitsivitsy tafaraka tany atsisy ny tendrombohitra ka nandinika ny faminaniana. Izy ireo no anisan'ireo olombitsy izay nahafantatra fa tonga ny fotoana hahatongavan'ny mpamonjy. Tsy ela dia tonga ny baiko ka namonjy faingana ny toerany avy ny anjely rehetra. Tamin'ny sasakalina no nitarihan'ny anjely Gabriel azy ireo akeo amin'ny lanitra nanandrify an'i Jerosalema. Teo izy ireo niandry rehefa niresaka tamin'ny mpiandry ondry Gabriel. Dia nihirany atoko-pihiran'ny anjely avy eo. Tampoka teo dia nazava ny alina ny voninahitr'Andriamanitra. Raiky tahotra ny mpiandry ondry tao an-tsaha. Aza matahotra hoy ny anjely Gabriel. Tonga hitondra vaovao mahafaly aho teraka ho anareo anio ny mpamondry. Ao a Betlehema no ahitanareo azy. Voadidina lambanjaza izy ary mandry eo ambony finanam-bilona. Avy hatrany dia rakotra anjely mamirapiratra rakiziny lanitra. Nakeo amin'ny Gabriel ny atoko-pihiran'ny anjely ka nameno ny alina tamin'ny hira hoe vonahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ety ambony tany. Efa natolotra Andriamanitra ho an'ny olona ny fanomezana tsara indrindra. Mbola nanohy ny hira trany izy ireo mandra-piveriny tsy moramora niakatra ho any an-danitra. Sondriana ery nge reto mpiandry ondry raha mbola nitazana azy ireo mbola feno tahotra sy fanajana ny mpiandry ondry anankiray ka tafateny ihany no ny farany hoe fa inona no andrasantsika andeha isika ho an'ny Betlehema hijery izany zaza izany, zaza izay nalefan'ny tompo. Niala faingana teo amin'ny toerana nisy azy izy ireo ka lasa nandeha nitady ny mpamonjy any amin'izao tontolo izao. Dia ilay zazakely mandry eo amin'ny finanam-bilona. Fantatrao ve fa mbola mihira ilay hira ny voninahitr'Andriamanitra ihany ny anjely amin'izao fotoana izao?
azo ny fotsika atao koa nge ny hodiboko ny hafaliana rehefa miakoaka amin'i Jesosy rakizy afaka miakoaka amin'ny kira tahaka ny anjeliko itsika. Tsarovy ary mivavaka amin'Andriamanitra itsika rehefa manao hira fiterana mahafinaritra. Miarabany tanora Mantoanto rehetra indray ireo 3 taona sy 4 taona, miarabany zoky ny zandry rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao. Amerina ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro isika, lesona faraiky 20 maneho ny fihetsem-ponao, maneho ny fihetsem-ponao. Ny tsenjery dia izay hitantsika amin'ny Tesaloniana voalohany 4:17 sy ny 4:20. Fa tsy tiana tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay nodomandry, mba tsy halalovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa raha henoantsika fa efa maty Kristy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodomandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Tamin'ny herinandro isika dia nahita ny amin'ny hoe mitandrina tsara rehefa miteny. Dia hitantsika tao anatin'izay fa ilaintsika ny mandanjalanja ny fotoana izay tokony hitenenantsika, rehefa inona ny tokony miteny, rehefa inona ny tokony mangina, satria ny teny dia manana hery lehibe eo amin'ny olona anankiray izay miaino ary manana hery ihany koa aminao izay miteny, ka ilaina tsara ny mandanjalanja ny teny izay atao mba ho amin'ny tsara mandrakariva izany. Dia toy n'izay ihany no hitantsika amin'ity herinandro ity, hitantsika tamin'ny lesona tamin'ny herinandro iny izay miresaka indrindra ny amin'ny fanehoana ny fihetsem-po. Misy isan-karazany ny fihetsem-po, mety hoe malahelo, faly, tezitra sy ny maro hafa koa. Fa ireny fihetsem-po ireny dia tsy manota akory ianao raha misy fihetsem-po. Raha tezitra ianao dia tsy hoe manota ianao fa tezitra, tsy fahotana ny tezitra. Raha malahelo ianao dia tsy fahotana ny malahelo. Na mitomany ianao dia tsy tsiny akory izany Jesosy ihany koa dia mba nitomany teo amin'ny fiainany. Fa amin'ireny fihetsem-po izay aseho ireny dia ny zavatra atory ny soratra masina amintsika dia ny ahatonga antsika tsy handratra ny hafa amin'ny fihetsem-po izay ananantsika. Ohatra, raha tezitra ianao ka tsy hainao mifehy ny fihetsem-ponao dia mety hiteraka fanombana ny hafa izany, mety hoe hamono ny hafa mihitsy ianao na izay toy izany. Fa rehefa tezitra ianao ka hainao mifehy fihetsem-ponao dia ho ambaranao amin'ny kitsi-po amin'ilay olona natezitra anao, ohatra izay natezitra anao amin'ny fitenenana tony sy malefaka, dia hivoaka izay alahelo ao am-ponao ao ary ny hafa ihany koa dia andray izany mora foana, ka tsy hisy feo hiakatra na hisy fitabatabana ao anatin'izay, fa samy hiva mora foana ny olana ao anatin'izay. Raha faly ianao, azonao atao mihitsy ny miorakoraka, azonao atao ny mifaly amin'ny fombanao, kanefa aoka tsy hanimba ny tenanao ny fifaliana izay anananao, na hanimba ny hafa ihany koa ny fifaliana izay anananao. Dia toy izany hatrany amin'ireo karazana fihetsem-po rehetra izay misy eo aminao dia aoka ho tsaroana mandrakariva, fa eo mandrakariva Jesosy miara miombona alahelo na miara paly aminao na amin'izay fihetsem-po hafa mety anananao ihany koa. Anisan'ny fihetsem-po anankiray ny malahelo indrindra rehefa misy fianakaviana na namana akaiky, olona akaiky ianao ny ndaosan'ny fahafatesana. I Jesosy dia nitomany raha maty Lazarosy. Nisy antony maro nampitomany an Jesosy, fa ny zavatra aoka ho tsaroantsika dia izao hoe rehefa ho avy Jesosy tsy ho ela intsony dia anangana ireo izay nodimandry tao aminy ka hifankahita amin'izy ireny indray isika amin'izay fotoana izay. Ka raha toa izany ka nandalo an'izany fandaozana namana akaiky izany ianao na nisy manodidina anao izay nindaosany fahafatesana, dia azonao ataony malahelo, kanefa aoka tsy hamoy fo ao anatin'ny alahelo izay manjoanao. Aoka ho toy ireo izay manana fanantenana ianao ka na malahelo azy ianao dia tsaro fa eo anilanao mandrakariva Andriamanitra, eo anilanao foana izy efa nandalo ny zavatra rehetra izay nosedrainao izy
dia mahatsapa ny alahelonao, mahatsapa ny fihetseponao rehetra izy a, dia vonina hiara-mitondra aminao a ny enta mavesatra ao rehetra. Dia ny tsy fahaizantsika mifehy fihetsepo dia mety hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa miankina amin'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra dia ho haintsika ny mifehy ny fihetsepontsika ary ho haintsika ny tsy handratra ny hafa amin'ny fihetsepo izay ananantsika. Dia toy izay ny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny a, dia maniry indrindra manao fanandramana tsara ny tanora Mantoanto rehetra, satria amin'izao taonanareo izao dia indraindray miovaova be ihany ny fihetsepo ao anatinareo, indraindray falinareo dia tapitapika eo nefa dia toa tezitra indray. Dia izay indrindra no ilaintsika fanampiany fanamasina mandraka hariva mba hahaizantsika mifehy ny fihetsepontsika ao anatintsika ao dia ahita fifaliantsika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Dia miratry sy ny tanora Mantoanto ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Faly indray ny tenako miaraka amintsika indray amin'izao famitianatsika ny lesona faha 120 zao. Miazakazaka ny fotoana mbola amin'ny aloha hevitra amin'ny filazantsarany zao isika kanefa na izana tsy zany aza dia hitantsika fa tena mandeha ny fotoana. Ny lesona ny anarantsika dia hoe ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina miarabantsika rehetrarehetra any amin'izay toerana misy anao any ny tompony hombanao sy ny ankohonanao. Milohan'ny andinantsika izany lesona izany dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsarina izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay miasa tsy tapaka amin'ny fiainanay. Tsy mendrika izahay, mpanompo tsy mahasoa akory kanefa dia namindranao fo. Misaotra Andriamanitra ankehitriny raha hiaraka andinika ny teninao miaraka amin'izao mpiara-mianatra amiko izao dia mangataka aminao mba hamela ny eloka tsirairay avy. Ary aoka ny osotry ny fanaona masina kosa no ampianatra anay ny teninao amin'anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Lesona mahafinaritra ny arantsika mandinika ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny andina atao tadina moa dia amin'ny filazantsarany toko 710 ka ny andiny 420 manao hoe fanimpananatra dia ny fanahy masina izay ray ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Isy dindinika somary manahirana kely zany arantsika midinika eto satria ao amin'ny filazantsarany Jaona dia misy ilay hoe persona telo amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra telo izay iray. Ho resahantsika zany androany maro ny mandahany zany kanefa tena manentana antsika, mampirisika antsika aoka ianao tsy ho isan'izay tsy mino fa mba ho isan'izay mino. Ndeha ho jerevantsika ny hoe any amin'izay toe-javatra izay satria zava-dehibe no iarahantsika mandinika ilay ray any an-danitra izay naniraka an' Jesosy ny tompony ny hevitra rehetrarehetra. Amin'ny filazantsarany Jaona dia hitantsika tsara fa nosoratana amin'ny fomba fijery teo amin'ny tantara fototra ny boky Genesisy ny filazantsarany Jaona. Raha ny anto amin'ny teny ao amin'ny Genesisy 1:1 manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia amin'ny filazantsarany Jaona 1:1 koa dia manao hoe tamin'ny voalohany ny teny. Misy endrika hitovizany fa ny zavatra anankiray tiana ampitaina amintsika dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Dia azo adika koa manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa jerevantsika amin'ny filazantsarany Jaona dia manamarina izany teny izany. Satria ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra zanaka, ny Andriamanitra fanahy masina mantsy no loharano zavatra rehetra misy. Izy no mpamorona, izy ireo no mpamorona sy ny mponina ao aminy. Ary ny tanjon'Andriamanitra amin'ny namoronana ny olombelona dia ny ainatsika amin'ny fiainana feno firindrana, feno fitiavana miaraka aminy sy miaraka amin'ny olona samy olona. Noforonina ianao mba hiaina amin'ny firindrana izay nokendren'Andriamanitra. Marina fa miaina amin'ny tany ity isika fa saingy noforonina ianao mba hiaina anatin'ny firindrana feno fitiavana. Fa nahoana no tsy nitoy izany indrisy ny entin'ny Losifera eto amin'ity zao tontolo zao ity mantsy ny fahotana. Fantatsika tsara zany amin'ny Genesisy 1:3. Zany hoe azo lazaina ho fahasimban'ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra mihitsy ny fahotana.
nanimba zany fahotana nanimba zay fifandraisana zay ka teo indrindra no nandraisan' jesosy ny toetra ny olombelona mba hamerenana amin'ny laony ny fahalalantsika an'andriamanitra sy mba hamonjena antsika tsiraray avy na dia tapaka aza zany ny fifandraisana tao amin'andriamanitra sy ny olona noho ny fahotana dia teo jesosy ilay andriamanitra zanaka dia antsika tsara amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 manomboka ny 9:1 filazantsarany Jaona toko 9 ka 9:7 dia maneho io andiny soratra masina io fa naniraka an' Jesosy ny rainy mba hamonjy izao tontolo izao. Eo amin'ny Jaona toko 5:2 dia nomeny an' Jesosy eo am-pelantanany ny zo amin'ny fitsarana rehetra. Ary mahafinaritra fa ilay ray any an-danitra ihany koa no nanome le mofo avy any an-danitra. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 9 filazantsarany Jaona toko 9 ka ny 2:2 izy hoe dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny raiky no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Ary izy le mofo fa ny mofon'Andriamanitra dia le midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. 2:13 hoy Jesosy taminy izaho no mofonaina izay manatona tsy mahonona ary izay mino ahy tsy mangetaheta intsony. Ny mpiara-mianatra namana isany lay Andriamanitra ray no nanome antsika an' Jesosy mba amin'ny fiainana ho antsika tsiraray avy. Petraka amin'ny fanontany iny amin'izay firaisan'Andriamanitra fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny rainy zany fifandraisan'ny ray am' Jesosy zany inona ny akony zany eo amin'ny fifandraisantsika kosa eo am' Jesosy lay tompontsika. Mbola mitohy ny toe-javatra ao amin'ny rehefa ny ray no arian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana izao tontolo izao dia tena amin'ny endrika tsara indrindra zany fa noho ny fisian'ny fahotana dia hitantsika fa nikorontana tanteraka ilay fahatsarana nikorontana ilay fifandraisana mahafinaritra nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona noho ny fidiran'ny fahotana kanefa tsy nitaza-potsiny Andriamanitra. Zao amin'ny bokin'ny Genesis toko 7 Genesis toko 7 dia misy tantara mahafinaritra ao amin'ny soratra masina amin'ny Genesis toko 7 ka manomboka amin'ny andininy 9 sy ny 10 fakina amin'ny anarana Jesosy. Ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ao hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vady ny hery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny saha tao anaty azo tao amin'ny saha ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao. Andriamanitra mitady mandrakariva antsika. Inona ny dikan'izany? Ny fikasan'Andriamanitra telo izay ray zanaka sy fanahy masina dia ny hanotritra ny fanasitranana amantaranak'olombelona noho ny antsana nateraka ny fahotana. Andriamanitra dia mitady ny fomba rehetra mba hanamonjena antsika ka dia tonga olona ilay persona iray amin'ny Andriamanitra telo izay ray mba hanatanteraka n'izay famerenana amin'ny laoniny izay. Iza io dia tonga nofo ilay teny kanonina tamintsika Jesosy. Jesosy no tonga nofo kanonina tamintsika. Vokatr'izay toe-javatra izay dia nandray ny fahatanterahany sy ny fahasoavany ny taranak'olombelona. Tonga Jesosy hizara ny voninahitran'Andriamanitra. Tonga Jesosy hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana izay notapahiny fahotana. Mahafinaritra ry namana mpiara-mianatra rehetra fa ao amin'ny Kristy zany no misy ny famerenana amin'ny laoniny. Ka raha tiantsika ny hiverina amin'ny laoniny ny fiainantsika, ny fiainantokantranonao dia andeha hiverina amin'ny Jesosy. Jesosy no fiainantsika, Jesosy no fiandohantsika, Jesosy no mandamina ny momba antsika tsiraray avy. Ary amin'ny maha-Andriamanitra an' Jesosy no antoko izany toe-javatra rehetrarehetra zany. Amin'ny maha-Andriamanitra an' Jesosy no manome antoka antsika ny fiainana mandrakizay ho an'ny mino. Ary zay ny faniriany mba hiritsika mba ananantsika zany fiainana izany. Ny antony dia izao satria Jesosy sy ny rainy dia iray ihany. Manerana ny filazantsarany Jaona dia mampafantatra mandrakariva ny rainy Jesosy manazava maneho ary ny filazantsarany Jaona dia manamafy fa Jesosy no solotena ny rainy
eto an-tany. Tonga nofo izy mba haneho ny sitrapon'Andriamanitra rainy. Tonga nofo Jesosy mba haneho ilay fiainana ao aminy mba ho antsika tsiraray avy. Nilefitra tanteraka tamin'ny sitrapon'ny rainy izy amin'ny mahaolona an Jesosy. Kanefa dia nirahina amita ny asany. Ino moa ny nandrahana an Jesosy? Dia ny mba amonjena antsika tsiraray avy. Matalanjona re mpiara-mianatra namanisany. Ny fifandraisana misy eo amin'ny Jesosy sy ny rainy. Jesosy sy ny rainy dia iray ihany. Matalanjona ny fifandraisana misy eo aminy, ny fampianarana ny momba azy ka afantara fa izy Jesosy, izy sy ny rainy dia iray ihany eo amin'ny fitiavana ny taranak'olombelona. Ry mpiara-mianatra namanisany, mba mitondra fiovana amin'ny fiainanao ve ny fisaintsainanao izany fitiavan'Andriamanitra hamonjy anao izany? Momba misy akony eo amin'ny fiainanao ve izany toe-javatra izany? Amin'ilay Andriamanitra telo izay ray dia Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka. Ilay Andriamanitra ray naniraka an Jesosy. Jesosy indray manatanteraka ilay asa nandrahana azy. Fa horesana kosa ilay Andriamanitra fanahy masina, ilay persona fahatelo. Tsy dia mba hatoerana loatra ny filazantsara an'izao tahaka n'ilay ray sy ny zanaka ny firesana momba ny fanahy masina, kanefa tena zava-dehibe teo amin'ny fahombiazany asan'i Jesosy ry namana isany ny anjara asany fanahy masina. Tena zava-dehibe ny asany fanahy masina teo amin'ny asan'i Jesosy. Amin'ny filazantsara an'izao toko voalohany, filazantsara an'izao toko voalohany ka ny andininy 10 sy 17. Filazantsara an'izao toko voalohany ka ny andininy 10 ka hatramin'ny 17. Zao no voalaza ny teny. Tonga teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay nino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Zava-dehibe ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina irery ihany ny mitondra fiovampo ho an'ny olona anankiray ka mahatonga azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina dia zava-dehibe eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Sarotra mantsy ny mandresy ny fakapanahy, sarotra ny mandresy ny fahotana raha tsy amin'ny alalan'ny firaisantsika mandrakariva amin'ilay fanahy masina. Ny fanahy masina irery ihany no mitarika antsika rehetrarehetra, no afaka andresentsika ny fahotana. Fitahiana lehibe zany no fandraisana ny fanahy masina. Izy no manamafy ny fahamarin'Andriamanitra, ny fanahy no mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahamarinana sy zavatra maro samihafa. Koa ny tsy ambaratelo dia izao. Ny tsy ambaratelo alalantsika ny tokony atao, ny maro sy ny tsara dia izao. Ny fampileferatsika, ny fisainantsika, ny fanandramam-piainantsika amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny lalany herin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany dia manana ny hery lehibe ho antsika tsirairay avy. Ary raran Jesosy raha namarana ny dinidinika ny fanaovany tamin'ny mpianatra amin'ny vavaka ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7. Ny Jaona toko 7 no vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy. Azo lazaina fa io zany no lahateny fanaovam-beloma tamin'ilay alina farany. Rehefa nanomboka tao amin'ilay fiarahana ny fifanasa-tongotra nampahirezin'i Jesosy dia nilazan'i Jesosy ny amin'ny fanahy masina. Dia azo lazaina fa ny Jaona toko 7 no mamarana izay fanaovam-beloma izay. Tonga teto amin'ny tany tokoa mantsy Jesosy amerina amin'ny laoniny ny fifandraisana tapaka tamin'ny fahotana amin'Andriamanitra sy ny olona. Ary rehefa hiala izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe andefa ny mpananatra ho anareo. Ry mpiara-mianatra namana isany, mahafinaritra ny vavaka izay nataon'i Jesosy. Rehefa tena dinianao i vavaka io, dia vavaka izay tena manana ny lanjany lehibe dia ao amin'ny ny firaisana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ary eo anankiray ihany koa dia ny fitiavana sy ny fahamarinana, ny fahamarinantsika
ny fitiavantsika ny fahamarinan'andriamanitra zao no voalaza amin'ny filazantsara toko fahafito ambin'ny folo andin'ny fahatelo manao hoe ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay andriamanitra tokana sady maro nasehoko tamin'ny olona zay nomenao avy tamin'izao tontolo zao ny anaranao ary no tandremany ny teninao ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho dia hoy ny teny amin'izao toko fahafito ambin'ny folo andin'ny fahafito ambin'ny folo manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ry mpiara-mianatra namana isany ny vavaka nataon'i Jesosy ity no vavaka sarobidi indrindra ho aho sy ho anao satria vavaka zay Jesosy mihitsy no mitalao amin'ny rainy mba ho anao sy ho aho zavatra nisy nefa dia izao fiainana fiaino zava-tsarotra ny fiainan'i Jesosy ny aretan'i Jesosy ny tsy firaian'ny olona ny aretan'i Jesosy ny famadihana nataon'ny mpianany ny aretan'i Jesosy ny fizahana-toetra tsy manam-pitsarana teo amin'ny fiainany ny aretan'i Jesosy ny fijaliana ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana kanefa ny tanjony ny mba hamonjy ny hamonjy atsika tsirairay avy ry mpiara-mianatra namana isany zava-dehibe Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ilay fanahy masina dia tena zava-dehibe ny nanambarany jaonazy amin'ny filazantsarany jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahinina ambin'ny folo filazantsarany jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahinina ambin'ny folo hoy izy hoe ary zao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo dia ny fanahy ny fahamarinana zava-dehibe izany fanahy ny fahamarinana zay nolazainy Jesosy amintsika tsiraray avy izany ary zao ny voalaza ny amin'ny andininy fahavalo amin'ny jaona toko fahinina ambin'ny folo manao hoe ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana dia zao ny voalaza ny amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoy izy hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy ny taridalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy tenao azy izy fa izay ho reny dia holazainy avokoa ary zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo ry namana mpiara-mianatra namana isany raiso ho tombotsoanao ny fahafantaranao ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ary ny fahamaranany azy dia ilay fanahy masina ilay solotena zay nandrahan'i Kristy rehefa nandeha nisaraka tamin'ny mpianatra izy ary io fanahy masina io nanentanan'i Paoly ny tamintsika tsiraray avy ao amin'ny Galatianina toko fahadimy ka ny andininy fahinina ambin'ny folo Galatianina toko fahadimy ka ny andininy fahinina ambin'ny folo dia zao no voalazan'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Galatianina toko fahadimy ka ny andininy fahinina ambin'ny folo manao hoe fa hoy izao hoy Paoly mandehana araka ny fanahy mandehana araka ny fanahy ry mpiara-mianatra namana isany irina mba ho tanteraka amintsika ny andininy faharoa amin'ny roapolo mba ho hita amin'ny fiainantsika hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanam-po fahari-po famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany Andriamanitra ne hitahy ianao hitahany fiainanao ka ianao ane anisany mba hanaiky ilay Andriamanitra ray ilay Andriamanitra zanaka ary ilay Andriamanitra fanahy masina zay mitaritaranatsika ho amin'ny marina rehetra ka ilay fiainana mandrakizay zay eo manina Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy anie dia apetraka ny fanahy masina sady ao am-ponao ary ampiaininy aminao sady dia nizao ankehitriny izao ombanao ane Andriamanitra mirary soa antsika rehetrarehetra zay niaraka nandinika tamiko izao lesony sekoly sabata izao
Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotranao izahay no ny fitiavanao anay anafany ny ara-ny anatra iny loha hevitra lehibe sy mafonja iny dia ny miresaka aminao ilay Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Ampio zahay mba hanaiky an'izany ary ampio zahay mba hanolotra ny tenanay ho anao satria ianao no mpamonjy, ianao no fiainana ary ianao no famarinana ho anay. Dia mita izao mpiaino izao mitahihana tsirairay avy amin'ny vavaka dia tononona sy angatana nonona amin'ara Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao